Miavana amin'n'andro amin'ny tompo dia sika hisaotra ny tompo. Misaotranao zay raha eo noho ny amin'ity andro latsinainy 1 aprily 2024 ity, izay anomaizana anay indray ny mofinainan'io dia ny maka 5 5 ka 7 miteneny anao Jesosy fa vonikely izay mpanomponao misaotra Jesosy teny tomponofo amen. Hovakina amintsika ny maka 5 5 ka 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Maka 5 5 ka 7 raha mbola niteny Jesosy dia nisy tonga avy tany aminay mpanapaka ny sinagoga ka nanao hoe efa maty ny zanako vavy nahoana ianao mbola manahirana ny mpampianatra ihany, fa tsy nahoana Jesosy zany teny nataony zany, fa izy tamin'ilay mpanapaka ny sinagoga aza matahotra mino fotsiny ihany. Ary tsy nisy olona navelana nanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Jona rahalahiny Jakoba. Ary dia tonga tao an-tranon'ilay mpanapaka ny sinagoga izy ireo ka hitan'i Jesosy mitabataba sy ny olona izay nitomany sy minaonaona be ihany. Ary rehefa niditra izy dia niteny taminy hoe nahoana ianareo mitabataba sy mitomany, tsy maty raha zavavavy fa matory. Dia nomeny azy fantatra ny olona fa nandroaka azy rehetra izy dia nitondra ny aman-drenina zazavavy mba amin'izay olona teo aminy ka niditra tao amin'ilay nisy ndrazavavy. Dia nandray ny tanan-drazavavy izy ka niteny taminy hoe talita kumi, izany hoe raha dika raha zazavavy hoy izao aminao mitsangana. Dia nitsangana niaraka tamin'izay raha zazavavy ka afa nandeha 20 taona izy niaraka tamin'izay tanandro indrindra ny olona. Ary Jesosy nandrara azy mafy mba tsy ho fantatry ny olona izany ary nasainy mena hanina razazavavy. Masolo manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Olona ao anatin'ny alahelo sy ny fahamonjam-bolana teo Jesosy no miditra tseraka ny teny nahoana ianareo mitabataba sy mitomany, tsy maty raha zazavavy fa matory. Tsy maty raha zazavavy fa matory. Zany ravana no hijeren'Andriamanitra ny fahavoazana sy ny fahavazanao. Tsy avelany toetra amin'izany fahavoazana sy zava-manahirana sy mahatonga antsika tapitalaka le izany isika. Any amin'ny tranonay ananala mahitsy dia ambaravarana midika ny trano an-dalatsara dia misy soratra hoe avec Jésus, pas sans Jésus. Avec Jésus, pas sans Jésus. Ao amin'ny Jesosy na miaraka amin'ny Jesosy tsy misy tapitalaka le. Ao amin'ny Jesosy na miaraka amin'ny Jesosy tsy misy tapitalaka le. Fa inona no andrasana azy andrasana anao? Aza matahotra mino fotsiny ihany. Aza matahotra mino fotsiny ihany. Ny fonavana dia tena ahavitana zavatra lehibe eo anatren'Andriamanitra. Ny fona mantsy hoarin'ny soratra masina ny tanana mandray. Andriamanitra tsy mitsahatra manome fanomezana ao antsika. Izao tontolo izao nomeny anjakantsika, ivelomantsika. Nomeny indray ny zanany lahatokana. Ary amin'ny andro farany aza dia nomeny mihitsy ny fanahany. Inona no tsy men'Andriamanitra antsika? Efa nomeny antsika daholo ny zavatra rehetra. Amin'ny ho avy aza dia homanina antsika izany lanitra vaovao sy tany vaovao izany fonenan'olona masina. Ny angatahana sy ny angatahana dia aza matahotra no fotsiny ihany. Manana finoana, fa ilay finoana ny tanana mandray ny fanomezan'Andriamanitra tsy tapaka ao antsika. Tsy mitsahatra ny mameno tompo. Eto dia vitan'Andriamanitra nanome fahavelomana an'ilay vehivavy 10 taona maty. Hoy Jesosy teny tamin'ilay zazavavy talita kumi, izany hoe raha dika raha zazavavy hoy izy aminao mitsangana
Tiniaka tamin'izay ka zavavavy dia nitsangana ka afaka nandeha. Tsy vitany hoe afaka nandeha ihany fa velona ary tsy vitany hoe velona fanomena sakafo pofo fahavelona. Hitantsika izany nomena hanina izy nasain'i Jesosy nomena hanina azazavavy andininy fatelo amby efapolo tapany faha. Jesosy tsy mamela antsika toetra anatin'ny fahafatizana. Jesosy tsy mamela antsika toetra anatin'ny faharatsiana sy ny fahalovana. Vitany manangana antsika, vitany mamelona antsika, vitany mamely antsika fiainam-baovao ko magnatona ny Jesosy tsika fa Jesosy Kristy ihany no ananantsika fahavelomana sy ananantsika fiainana manakizay. Izy ilay Andriamanitra marina sy fiainana manakizay ho antsika. Jaona voalohany toko 5 misy an'izany teny izany. Aoka izany mba hanakoakom-pontsika Jaona voalohany toko 5 ery amin'ny andininy 20 tapany faha manao hoe Jesosy Kristy izy no Andriamanitra marina sy fiainana manakizay. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana manakizay. Ary fantatsika ilay marina ary sika ao amin'ilay marina. Jesosy Kristy ilay marina, izy ilay fiainana manakizay. Zay manana an Kristy dia manana fiainana manakizay. Ka aza misaraka amin'ny Kristy tsika amin'izao zavatra sy eo amin'ny fiainantsika izao, zarao amin'ny olona Kristy ilay fiainana ho an'izao tontolo izao. Izy ilay mofo midina avy any an-danitra, izay mihinana azy dia velona manakizay, izay misotro azy dia tsy angetaita intsony. Daoka hiboboka ao am-poko sy ao am-ponao ny fiainana manakizay amin'ny fonan'i Kristy, ilay fiainana manakizay ho asy anao. Amen. Tera sy misaotra anao izay raha eo nohony amin'ny teny mamy izay nambaranao indray tamin'ity andro alatsinainy 10 aprily ity. Dia aza vela teny omponay na ohatsainay fotsiny izany fa atao voteny fiainanay ka tsy ho anay ihany fa ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Dia ampianaro izay sa anambara sy zarizany koa amin'ny olona rehetra sy ny olona manontolo. Dia tratranao ane dia tratran'ny olona rehetra sy ny olona manontolo ane ny fiainana manakizay amin'ny Kristy. Dia sitraka ny ary mivavaka hoe anay izay ny an-danitra, masina ane ny naranao, tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao, dia tany takiny an-danitra, menaniny anina sahazo anay ary mamelany elokay tahaka namelana izay olika taminay aiza mitondra anay mifankampanahy fa manafanay amin'ny ratsy no mifanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay. Amen. Raisy ny tsodrano ary fiadanana Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra roa amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra anareo sady izy ihany nanefa izany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka Fanahy Masina. Amen.